Raha ny korana dia tsy amin'ny SMS sonerana kosa ny fikambanan'ny zanaka maro anjetra sy manana avaratra androany fiampiarabana noho ny fahatratrarana ny taona izao fiaraha amin'ny korana izao. Fety be androany ny an'ny zanaka maro anjetra sy manana avaratra tetsy amin'ny SMS sonerana nandritra ny lalonana fampiarabana tratra ny taona nataon'izy ireo. Tsy noadinoina tokoa mantsy ity fiarahan'ny zanakam-pielezana ity satria anisan'ny antom-pisian'ny fikambanana ny tsy nitsonovana hatramin'izy ireo indrindra amin'ny lafiny ara-tsosialy. Anisan'ny ezaka ho tanterahana amin'ity taona ity ohatra ny fametrahana ny trano fivoahana manaraka ny fenitra any amin'ireto distrika roa ireto. Ny momba ny fizamamazana niforony tamin'ny 1989. Talohan'izay izy efa nisy fikambanana AM izay nitaritiny mpianatra. Mpianatra mbola tsisy mananara niaraka tamin'izay folo ny fizamama tamin'ny 1989 20 taona izao. Ny momba ny fizamamazana mifoto tamin'ny asa sosialy ary mampitamatra ny zanakam-pielezana rehetra mipetraka eto Antananarivo ary na amin'ny faritany samihafa mampiavana mampivongy ary tsy magnano politika. Ny etaetanay agnatin'ny fikambanana mbo hagnamboarana ny lalana RN5 manomboka Soaneranivongo jusqu'à ny Moaroantsetra. Faharoa etaetanay ny amiregnan'ny faritra Ambatsoa mbo ahafahany mampandroso ny tany nivelany. Mandritra ny lanonana tahaka izao moa dia ezahana tazomina hatrany ny fomban-drazana mampiavaka ny faritra ankoatra ny famonoana omby telo izay nozaraina ho nofokena amin'ny tampim-pihavanana ary dia nisy ihany koa ny fizarana ny betsabetsa ho an'ireo tonga teny an-toerana. 20 taona moa izao ny fikambanan'ny zanaka maro antsira sy manana avaratra izay vondrona ny fianakaviana anarivony.